Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny, tolotra miavaka sy fiainam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Lalo spaghetti Francia Guavambe. Mahazoloka marobe miaraka amin'ny spaghetti Francia ato anatin'ny fampalalam-baovao. Tomola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Mandritra ty fetiny ndraiky ity, tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fiainam-bidy lehibe hatramin'ny 500 bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Tambazana vola manodidina ny 400 tapitrisa ariary isan'olon'ireo solombavam-bahoaka anohana amin'ny fomba rehetra ny fitondrana HVM, misy ny voantso teny Mazoarivo sy Iavoloha, misy ny Nahilikilika. Nosintomina minisitra iray teny anivon'ny Zandarmaria-pirenena ny fitoriana rehetra mahakasika ny raharaha Rinandriamandavy raha ny vaovao voaray. Nampitain'ny procureur général ny cour d'appel teny anivon'ny section de recherche criminelle ny soit transmis amin'ity raharaha ity ny fiandohan'ny volana Mai, tsy hita nefa hatreto ny toy ny raharaha. Tsy misy ny etika politika eto Madagasikara, ilaina ny fiaraha-mitantana ho fanavontam-pirenena raha ny nambara ny dinika ho fanavontam-pirenena androany. Laza ny roso amin'ny fitokonana fahobe ny mpiasan'ny fahadseranana ny alatsinainy sy talata ho avy izao noho ny tsy mbola namaliny ny fanjakana ny fangatahan'izy ireo ny tampikarama hatramin'ny taona 2014 na efa nisy aza ny fifampidiniana tao anatin'ny 5 volana. Nanokana andro fisaonana ny tao amin'ny tanàna ny Manchester tao aorian'ny fipoahana ny tranga tany an-toerana izay namoizana ain'olona maro. Tapaka ny lalana ary mangina tanteraka ny toerana tao aorian'ny ny loza iny. Ny andindiny izay avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao By Kolo Tv hatramin'ny farany atsidika aminao ety ambiandohana ihany koa fa manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity falohany andraisantsika ny vahiny anomboantsika ny vaovao dia tambazana vola manodidina ny 400 tapitrisa ariary isan'olo ireo solombavam-bahoaka mba anohana amin'ny fomba rehetra ny fitondrana HVM, misy ny voantso teny Mazoarivo sy Iavoloha, misy kosa ny voailikilika. Fanadiny ny andry raharson. Misy ny fanambatambazana volabe mitentina hatramin'ny 400 tapitrisa ariary ireo solombavam-bahoaka manaiky ny fifanarahana amin'ny anohanana amin'ny fomba rehetra ny fitondrana araky ny loharanom-baovao mari-potitra. Malalaka ireo solombavam-bahoaka manaiky izany fifanarahana zany amin'ny andaniny volabe io. Tsikatra tato tokoa fa nisy ireo solombavam-bahoaka no nahazo fiara 4x4 vaovao. Ity fiantsona manokana solombavam-bahoaka ity dia atao aorian'ny feonandeha tamin'ireo samby solombavam-bahoaka ny amin'ny fanangonan-tsony ametrahana fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta. Misy amin'ireo solombavam-bahoaka nefa no mihevitra fa fomba manimba ny firenena hatramin'izao ny fomba fiasa amin'ny fahefana-panatanteraka amin'ity fanambatambazana tombotsoa manokana sy fiara 4x4 ho an'ny solombavam-bahoaka ity. Voalohany tsy fotoana fitakiana na fangatahana 4x4 tsony zao mandaza efa tapitra. Faharoa manaraka an'izay ny akotsina neny ohatr'izay lanin'ny karo izy ny fomba fiteny.
rehefa tsy anao mpanatateraka izay tsy maintsy anao zay vitanay anampiana mivoakanay. Telo taona mahery zay no nitabataba sy nangataka tao amin'ny anteny miram-pirenena. Hatramintsika miteny zao a tsy hita ny valiny ny fatelo amiko tsy ny fanovana gouvernemanta mihitsy ny vahaolana ho an'ny firenena manoloana an'izao fahoriam-bahoaka zao. Any mpitondra ny tompon'antoka fa very fotoana ny solombavambahoaka miodikodina amin'ny hevitra mahakasika ny motion de censure io. Efa tsy mihaino fa manao litrizina ny fahefanam-panatanteraka eto Madagasikara raha ny fanahian-kevitra nataon'ity solombavambahoaka voavita tantorana ary ity hatrany, satria nanisy aza ny fiovana amin'izay volavolan-dalàna natolotry ny fahefanam-panatanteraka ataon'ireo solombavambahoaka dia izay lalàna tiany mpanatateraka ho laniana hatrany laniana fa tsy misy fiheverana izay fanovana nataon'ny solombavambahoaka. Izay volavolan-dalàna alefan'ny mpanatateraka eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny ka lany arak'izay tiavany zareo anazy. Zany hoe ohatra ny tsisy ilana ny solombavambahoaka akory ny fandaniana an'izay volavolan-dalàna zay satria na misy ara fanovana ka tsy ekeny eny amin'ny mpanatateraka dia tsy maintsy ho lany foana ihany zay ka zay no mahatonga anay lasa voatery mijery mitodidoha mankaty amin'ny vahoaka fa tsy mandany fotoana eny anivony anteny miram-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Mampapetra-panontaniana hatrany izany fizarana vola tsy tokony tsiforoana izany. Vola avy aiza ny zaraina amin'ireo solombavambahoaka ireo? Vola avy amin'ny kitapo-bola-panjakana ve? Sa vola manokana fananany mpitondra? Lahara-pahamehana ihany koa ve izany manoloana amin'ny fahatrana lalina mahazo amin'ny vahoaka ankehitriny. Firy amin'ireo solombavambahoaka na miatrahan'ny vahoaka fitokisana tokoa no mihevitra izay fanamboarana na fanitsina lalàna tena mahasoa ny vahoaka ny vidy azy. Tao anatin'izay 3 taona mahery izay impito no nivory ara-potoana ny solombavambahoaka ary ny 4 no tsy ara-potoana. Firy ny lalàna no laniana tao no nisy fiatraikany mivantana tamin'ny Malagasy. Endrika ratsy aza no voatahiry ao an-tsain'ny Malagasy ny hery malety. Hatreto aloha izany tsy mirona mankany amin'ny fampandrosoana sy ny famaliana ny eto amin'ny vahoaka ny misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa fiarovana seza, fiarovana tombotsoa manokana. Araky ny fanambara teny am-piandohana dia manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa Dr Joël Raveloary misy izay mpampianatra mpikaroka avy any États-Unis izay mandalo eto an-tanindrazana miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Araky ny hitantsika tamin'ny fanadadiana teo sandaina vola ny solombavambahoaka eto Madagasikara manana fahefana ampiantso ny solombavambahoaka ve ny fahefana mpanatateraka amin'izao fivoriana ara-potoana izay atao amin'izao fotoana izao? Misaotra ny fanasana dia miarahaba ihany koa ny mpiaino. Manana fahefana ve ny mpanatanteraka miresaka mivantana na manome vola ny fahefana mpanao lalàna? Ny fomba maliko azy dia zao, ny fahefana ve ananany sa tsy ananany mety tsy izay ny hitondrako azy fa hoe zavatra roa. Voalohany aloha raha ny lalam-panorenana zany misy eo amintsika eto amin'ny lalam-panorenana eto Madagasikara zany mamela an'izay ve ny lalam-panorenana, zay zany ny voalohany. Raha ny fahafantarako azy dia mazava tsara mihitsy ny fisarahan'ny fahefana, ny anjara andraikitry ny mpanao lalàna zany sy ny mpanatanteraka. Dia ny lafiny faharoa hitondrako azy ndray koa dia zao hoe inona ny antony mahatonga ny fampiantsoana na ny fanomezana vola ao anatin'ny fotoam-pivoriana. Mifandray mantsy izay zany amin'ny fomba fanaovan-javatra na ilay antsoina hoe fomba fanaovan-javatra mamatotra ny lafiny etika. Raha izany lalàna fa eo koa zany le fomba fanaovana azy mihitsy. Nahoana no amin'ny fotoana hivoriana toy izao no antsoina manokana karaha misy zany vola zany dia maninona no nomena ilay vola. Raha ny fahafantarako azy zany raha ny lalànantsika dia ny gouvernemanta no midina moa zany filazana azy satria le toerana misy hoe misy an'ilay Tsimbazaza zany no makany Tsimbazaza fa tsy ny mifanohitra amin'izay. Ka manana ny fahefana ve izy raha ny lalàna eto amintsika tsy misy an'izay fahefana zay. Fa raha ohatra indray ary ataontsika hoe tsisy idiran'ny fahefana zany fa ireo sehatra roa miresaka dia nahoana ary no ao anatin'ny fotoam-pivoriana izay anapahana lalàna no misy ilay izy. Ka na handeha atao aza hoe mety tsy olana le fotoana ny siny no mahatonga ihany ny antony anaovana azy.
resaka vola ihany tsika teo azo lanina amin'izay ve ny volam-bahoaka tsy tokony zavatra fa ve no lalan'ny vola fa omena isan'olo loatra zany raha ny ohatra hoe valintsika tsotra zany zao le izy hoe misy vola zany ao dia ny vahoaka ve sany ny olona mpanao lalàna na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry zany amin'ny teny olom-boatendry satria ireo mpiandraikitra amin'ny gouvernemanta manko mantsy zany no nitendrena ny fantahina petratsika zany ahafana mamaly an'izay ohatra mety fomba ray dia hoe ao anatin'ny teti-bola ve zay misy teti-bola manokana ve zany ho amin'izay dia raha ohatra zany ka nisy teti-bola zay efa nylaniana tsy fantatro za aloha tsy naheno hoe misy zay fa raha misy zany zay dia inona ny antony nametrahana azy ary inona ny soa hiantraika amin'ny vantana any amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'izay volany meny zay raha ohatra izy zany tao anatin'ny teti-bola dia mety zany satria ireo ihany no nifidy azy le mpisolom-bavambahoaka mahatonga amin'ny teny hoe mety amin'ny lafiny fotsiny hoe nanaraka ny antanatohatra nifidianana azy nandanina ny teti-bola fa zay ve zany lohalarana sa tsy lohalarana zay zany no madiako an'ilay fantahina lohalarana ve zay sa tsy lohalarana ny fahitako azy zany zao aloha misy sehatra hafa kokoa tokony andanina ny vola noho ny hoe raha misy ny fanomezam-bola ho an'ny solom-bavam-bahoaka fa tsy le fahatra ny viny fa raha hoe le solom-bavam-bahoaka zany no nomena tsiraidray fiheverako azy misy sehatra hafa kokoa ohatra hoe vidim-bary ohatra ny fitangany vidim-piainana amin'izao fotoana hatramin'izao fiheverako azy ny jirama hatramin'izao mbola manahirana be misy sehatra hafa zay vola zay mety misy tombontsoa kokoa noho ny hoe nomena isan'olona inona ny fepetra tokony raisina fepetra fiheverako azy voalohany aloha zany raha inareo moa zany mpanao gazety no nanadiady dia nahitan'le izy da anisan'ny fepetra ray zany zao ny fampahafantarana ataonareo zany zay zany hitako hoe voalohany faharoa misy ihany koa ny sehatra ny evan'ny fiarahamonina misy atsika ireo ny antsontsika azy zany le vondrona ino amty le société civile no fiantsontsika azy fiarahamonim-pirenena ny fiarahamonim-pirenena manana andraikitra be dehibe mihitsy amin'izao ireo zay milaza fa fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny sehatra ny zon'olombelona satria le zo zany zao no anisan'ny voakitika ny zo maha olona atsika le zo lazaiko eto zany zao hoe nahoana moa zany misy vondron'olona omena vola manokana mba handray fanapahan-kevitra amin'ny itondrana ny raharaha-mpanjakana zay ve ny atao hoe rafitra demokratika raha tsika satria tsika miteny zay tsika manko miteny hoe demokrasia zany tsika raha zay zany ve ny rafitra demokratika mila omena vola ve raha misy zany zay ho azy satria za tsy mahalala vo afaka hifidy zay zany fepetra faharoa dia ny fepetra fahatelo everako azy ny olom-pirenena tsirairay ny mpifidy zay nifidy ireo le solom-bavam-bahoaka manana andraikitra satria misy ny tamberina didy sy ny tamberina andraikitra raha naka an'izany ianao raha nisy ka naka ianao dia metra mampimebera amin'ny teny hoe aizany anjaranay ary zahay le nifidy ianao zany hoe manana feo zany le mpifidy eto mamosakevitra dia misy fomba maro any hoe fomba famosahana hevitra sehatra sasany ohatra ny hoe zay dia tabataba sehatra sasany fampahafantarana trany dia ny fiona ady hevitra ohatran'izao raha ny zava-misy amin'ny mampampianatra mpikarika anao avy any États-Unis raha ny zava-misy eto Madagasikara azo inona ve ny tenin'ny mpitondra hoe ampandroso ny firenena amin'izao hoe ankatoko ny famaranana ny mondany izy ireo zao ataontsika hoe heritaona sy fito volana eo angambany sisa ny hoe azo inona sa tsy azo inona ny fantahina manko lasa hoe enina tsy fomba maliko azy dia zao afaka ny ino ve zany isika sa afaka ny tsino mbola enina tsy ihany zay fa raha ino zany isika hoe mbola afaka ampandroso izy dia inona ny fototra inontsika azy raha tsy ino isika dia inona ny fototra tsy inona azy dia ny fomba afahitako azy zany inona zany ny efa nisy zao aloha ahafahana amin'ny teny hoe mbola isy zavatra iova anatin'ny heritaona fa sika koa manantena dia irariana mbo voafendry zareo dia iova fa raha mifahitako azy aloha sarotsarotra nefa afaka manapirofo ry zareo hoe mbola misy fotoana zay dia amboarinay ny tara loatra ve raha mifamonjenaina ny fahavelomana ihany no zava-dehibe
na minitra farany aza rehefa velona inona moa ny olana fa ny rariana mbola vofe fa raha ohatra ka lalina loatra koa ny lavaka ilatsahana sarotra fa ny rariana dia hoe ireo le mpitondra antsika ireo zany satria isika rehetra ny sitraka amin'izay mba ho voafeny le izy tafavoakany mba io izay ny tombotsoany rehetra satria ny resadresaka fa manapitra ihany ny fotoanantsika eto fa saotra anao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao saotra tompoko amin'ny fanasana makasitraka tompoko ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia nisotomina minisitra iray teny anivon'ny zandarmeriam-pirenena ny fitoriana rehetra mahakasika ny raharahariana Andriamandavy raha ny vaovao voaray fa efa nahavaizana na tanterahana izany fanadininy ny andry rarison raiko ny adreseny avoka taty amiko ny adreseny dika taty amiko dia nalefako izay ary antony samy hafa nitoriana azy ny anankiray moa dia ny président CSMM mihitsy nitory azy Faniry so madame Faniry so Ernève nitory noho ny menace de mort, diffamation, violence et voie de fait izay nataony taminy ary mbola misy anankiray koa ino misy tio dénigrement par voie électronique izay nataony ka voakapiteny madame Faniry io tena s'adressé personnel aminy zany miaro teny fandrahonana ho faty mihitsy le izy dia mety matahotra ny zavatra mety atao iseo tokoa izy tena metraka fitoriana dia nalefako any amin'ny section recherche izy io ary disy le tenin'ny voalaza matetika hoe mbenombeno hoe nisy mandat d'arrêt le procédure mbola voanomboka vo plainte ny tonga tato aminay fa nisy dia nalefako le izy any amin'ny section recherche pour enquête éventuellement pour déferment nanaovako azy déferment le zavatra tena flagrant le zavatra nisy tratra mihitsy le message le jour même nazahoana l'izy tonga dia nametraka le fitoriana izay ny fanazavana nentin'ny procureur général ny cour d'appel tamin'ny fahafolon'ny volana may lasa teo momba ny fitoriana sy ny fandehafasana ny soit transmis tany amin'ny gendarmerie pirenena ny aminy tokony hanatanterahana fanadihadiana ny loholona Rian'Andriamandavy tao ry ny fitoriana napetraky ny filohan'ny SMM saingy hatreto tsy tantaratra ny toy izany ny fanohatra amin'izany indray no miseho mihamasy fankatranony tsy maty manoty eto amin'ny tany sy ny firenena ny tompona ndraiky mpanjakana ambony an-trano manao izany porofo mitohaka amin'ny tendan'ny mpitondra ny raharaha Rian'Andriamandavy tamin'ny fiandohan'ity volany ity no nampitain'ny procureur général ny cour d'appel teny anivon'ny section de recherche criminelle ny soit transmis amin'ny anaran'ny Rian'Andriamandavy hatramin'ny omaly tsy tantaratra ny fanatanterahana izany raha ny vaovao voaray anefa nisy ministra iray ny sitina ny antotanady rehetra nanginany zandary tsy nanam-pikasana ny anatanteraka izany zandarmeriam-pirenena hatramin'ny voalohany ankehitriny mazava ny fanazavan'ny lehibe ny CRG nateo aloha ny faharoa folo ny volana may lasa teo izay nilaza fa tsy azo tereniko masaka tao voaloham-pijaja ny fanatanterahana izany fanenjehana ny loholona Rian'Andriamandavy izany dia mbola amin'izay zany ny ankety amin'izao fa tsy hoe taray tereko masaka ny voaloham-pijaja voatonga ny plainte dia izy olona voatena dia osamborona avetrana andefasana vocation fa mbola misy ankety lavalava amin'io mazavy ny fanambarana iny natao izay azahoana fotoana ahafahana mitady iriky ny sitomana ny antotanady momba ny olona Rian'Andriamandavy ary raha ny loharanom-baovao tsy makatony fa efa ny procureur général ny cour d'appel ny gendarmerie-pirenena ka tsy nanatanteraka ny soit transmis ny procureur de la république ny lehibe ny voalohany raha ny fanazavana azo fa tsy ny procureur général ny cour d'appel takizao anefa ny fanazavan'ity farany nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny fahafolon'ny volana may lasa momba ny fahefana manatanteraka izany za aloha niza milaza zany hoe tsy zoko zany samy miandra lalàna samy manao interprétation lalàna za tsy mamorona fa lalàna atao no vakiko tena manana fahefana zany ny procureur général lange en fait izy ny chef ministère public ary voalaza tsara arakominena ny article 147 150 à 152 code de procédure pénale dia tsy ilana interprétation koa fa mazava noir sur blanc zany ny 147 moa zany dia milaza hoe tsy azoko mankina virgule fa vatiko aminareo tsara hoe mba afanareo mahazo tsara ndesence le phrase hoe za hoe mamorona sa le olona manao interprétation diso fa io misy tena izany tokoa rehefa tena oarovana nge aloha dia lazany hoe tsy afaka manao fa za tena milaza manirika tena mitana zany fa azoko atao zany ny article 147 dia milaza tsara hoe le ministère public exerce l'action publique
zany hoe manao action publique zany dia manentsika zany. Il veille à l'application de la loi, il assure l'exécution des décisions de justice 547 combinino en article 150. Il a le ministère public. Le ministère public comprend le procureur général, le procureur général pris la cour d'appel, les avocats généraux et substituts généraux, les procureurs de la République et les substituts, et les OMP, des années officiers du ministère public. Le ministère public a exercé l'action publique, il a le ministère public, le procureur général en fait partie. Arion Bagnoise, en 158, le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'exercer des poursuites, ou de faire exercer des poursuites. Na jamais mais procureur ça n'a comme exercer procureur comme exercer parfois c'est que ama les bien ni ministère public on ne le procureur général a autorité sur tous les autres membres du ministère public alors que vous l'avez mystère le principe c'est qui peut le plus peut le moins d'ici les fêtes de la nuit si façade de temps en position mise à dire mazava ny fanazavana rehefa rovan'ilay olona dia lazaina fa tsy manana fahefana manao izany ny procureur général en cour d'appel ary ny mampametraka fanontaniana amin'izany dia ny hoe fahefana avy aiza no ahafahan'io ministre io ny situna zao transmis nalefa ny procureur général en cour d'appel. Gendarmerie-pirenena izay milaza fa rivo vaovao no isy ao, rivo vaovao hitondra fiovana, saingy ny mifatratra amin'izany no miseho ankehitriny. Azo eritreretina ve raha izay manana fahefana rehetra dia afaka misintona fitoriana napetraka olon-kafa eny anivon'ny tandron'ny filaminana, ary tsy misy ny fanadihadiana misokatra momba izany nataon'ny ministra iray izany, tsy misy ny sazy miatra amin'ny nanatanteraka mpiakatra ara-dalàna tahaka izany. Izany ve ny tany tandalany ka sain'ny mpitondra apetraka eto Madagasikara. Tsy misy etika politika eto Madagasikara, iraina ny fiara-mitantana ho fanavotam-pirenena raha nambaran-dinika ho fanavotam-pirenena androany teny amin'ny panorama. Fanadidinina rindra Rendrany Manana. Fiovana eto amin'ny firenena, lavitry ny kolikoly, ny fahantrana, ny fiarovana ny tombontsoa an'olombitsy sy ny tsy fametrahana ny tany tandalana no tanjon'ny DFP amin'ny fiara-mitantana ho fanavotam-pirenena. Fametrahana hery politika eto amin'ny firenena no tanjona apetraky ny DFP amin'ny sosikevitra ny arahanta amin'ny mpanao politika tonga nanatrika ny fionana teny panorama androany. Fiara-mitantana ny rinay, ny teny mahitsy taminay DFP mihitsy aloha communauté internationale hoe raha ianareo DFP rery a tsy solonanina fatokizanareo fa tsy ampy ianareo vous ne faisiez pas de poids fa raha tianareo tokoa ho tonga amin'izany a mifandrese lahatra anareo hery politika mifanatona mifandresen-dahatra miconstitueva une véritable force politique mba tokavatsika amin'izany resaka zany. Voaresaka avokoa ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena atao anatin'izany. Ny raharaha Claudine Razaimamonjy, Rinandriamandavy, fakanankerina an'ireo vahiny, tsy fandriampahalemana, kolokolo eny anivon'ny sampandraraha-panjakana sy ireo commune. Tsy misy ny etika eo amin'ny lafin'ny politika eto Madagasikara raha ny fanazavana. Politika eto amintsika hatramin'izay dia heverina fa fanangonan-karena dia tsy eo amin'ny anivon'ny mpitondra ihany fa efa miparitaka any amin'ny sehatra rehetrarehetra, any amin'ny asa-panjakana isan-karazany, any an-tsekoly, any amin'ny hopitaly, eny fa dia hatrany amin'ny mpiasa an-trano ara dia fa samy maka zay tandrifiny daholy mba tiana-karena satria zay hono ny fomba mampana-karena amin'izao fotoana izao. Tsisy etika intsony zany ny asa mandraraha rehetra manerana izao manerana ny firenetsika ity. Fanontaniana mipetraka manoloana izao sosikevitra izao ny hoe hitondra fiovana marina eto amin'ny firenena ny fiara-mitantana ho fanavotam-pirenena. Amin'ny fomba ahoana ny fifehezana ny fitondran-tena an'ireo olom-boatendry raha izao aza no ataon'ireo olom-boafidy ankehitriny.
tena izy ve nitamberina ndraikitra amin'ny vahoaka raha misy ny fametrana izany voakasika ao anatin'izany ireo mpitondra androm-panjakana antoko politika solotena ny lehibe any fiangonana eto Madagasikara ny tafika malagasy fanovana ny lalàna no takiana ary ahina ho sarotra ny fametrahana izany sy tondrana fiovana eto amin'ny firenena. Ny ankamaroan'ny antoko politika mijoro eto Madagasikara no tsy manana programa n'asa mazava. Mila manaraka ny fivoaran'ny fanaovana politika manerana n'izao tontolo izao ihany koa ny mpanao politika malagasy. Izay no isan'ny mivoatra nandritra ny atrik'asa androany. Iona saina. Isan'ny firenena manana antoko politika be indrindra maneran-tany i Madagasikara. Fitadiavan-tseza anatin'ny fitondrana no anton'izany. Vitsy dia vitsy amin'ireo no manana ny programa n'asa. Izay no isan'ny songadina nandritra ny atrik'asa ho an'ny antoko politika izay notanterahana tetsy Anosy. Ho an'ny PLD, ny fametrana ny vehivavy anatin'ny tontolo politika, ny fanomezana azy ireo ny zo fototra no isa no tsoan'izy ireo tamin'ity atrik'asa ity. Be ny zavatra azonay tamin'ity atelier ity. Napetraka tato koa no hoe fampidirana anatin'ny fiainan'ny antoko politika ny lanja toeran'ny vehivavy, ny fametrahana ny zo fototra. Aroanay manokana dia ny zo fototra ara ekonomika sy sosialy amin'ny antokonay zany zay zavatra hita mihitsy hoe ilaina ao anatin'izao fiarahamonina izao. Maro ny mpanao politika mamadibadika palitao noho ny fitadiavam-bola sy seza amin'izao fotoana izao. Ny tsy fananan'izy ireo foto-kevitra politika matitra no antony mahatonga izany hoy ny eo anivon'ny Mapara. Ka io moa dia mifanarify indrindra amin'ilay hoe etika politika. Io moa dia name ohatra mihitsy ary ny zavatra nitranga tao anivon'ny Mapara moa dia hitantsika fa anisan'ny hoe sedra n'izany zahay satria noho efa tsy teo amin'ny fitondrana dia betsaka ireo nitsoaka andaharana. Ny maro anisa ohatra anay moa zao dia hitanareo fa dia hoe misy an'ilay atao hoe traversée du désert any na hoe tsy ao anatin'ny fitondram-panjakana ary dia mezatra ihany. Zava-dehibe zany aloha dia ny foto-kevitra ao anatin'ny foto-kevitra dia misy fandresen-dahatra araka ny foto-kevitra zany dia io foto-kevitra io no ijoroana fa tsy hoe andeha anaradi an'izay hoe tonga eo amin'ny fitondrana na hoe hitady seza fotsiny efa tokony ilaozan'ny toetrandro mihitsy zany zay zavatra zay zany. Ho an'ny UNDD, ny fifikirana sy ny fampiarana ny tondrozotra no takian'izy ireo. Isany amin'izany ny fampiarana ny artikla 520 tamin'ny tondrozotra tamin'ny vanim-potoana ny teteza mita. Ny antoko politika dia mahatsapa hoe ilaina ilay zavatra ary zavatra niteneninay tao dia mikasika ny feuille de route chapitre 25 izay milaza hoe tsy maintsy misy ny réconciliation dia manao ny rehefa vita zay dia manao fihavanana zany. Kanefa amin'izao fotoana zao io antoko misy amin'izao fotoan'ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia hoe afaka herintaona kely eo dia hanao fifidianana ho an'iza. Izay no zavatra tianinay. Samy nanana ny heviny ireo antoko politika tsirairay tonga nanatrika ity atrik'asa ho an'ny mpanao politika ity. Nafana ihany koa ny ady-hevitra. Atrik'asa izay nanampiana ny fahaiza-manao ny antoko politika malagasy. Nateo aza nefa izany hevitra samy nanany azy izany. Maniry ny vahoaka malagasy ny sy ny fanaovana politika ho an'ny asa fampandrosoana mivaingana, hisitrahany vahoaka maro anisa izany fampandrosoana vetesina matetika izany. Nilaza ny roso amin'ny fitokonana fahobe ny mpiasan'ny faditserana ny alatsinainy sy talata ho avy izao noho ny tsy mbola namalian'ny fanjakana ny fangatahan'izy ireo ny tambokarama hatramin'ny taona 13 fanadiny Fezoro Rafaly. Fitokonana mandritra ny 2 andro ny alatsinainy 7 Mey sy ny talata 3 Mey izao no asetry ny mpiasan'ny faditseranana ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra sy valiteny mazava avy amin'ny fanjakana manoloana ny fitakian'izy ireo ny tambokarama nanomboka ny taona 13 na nisy aza ny fifampitiniana izay efa naharitra 5 volana raha ny fanazavan'ny filohan'ny sandika ny mpiasan'ny faditseranana. Takian'izy ireo ihany koa ny anovana ny fomba fikajiana io tambokarama io. Ny antony zany dia tsotra ihany hoe misy tambokaramanay zany izay fehezina décret efa tamin'ny taona 1970 izay takianay amin'izao fotoana izao io zany le zavatra takianay io zany zao nanomboka ny taona 13 makaty zany zay zavatra zay ary takiana ihany koa ny fomba fanovana ny fomba fikajiana azy zany
raha ny fanazavana hatrany mahatratratra amin'ny folo lavitra ariary ny fahatsiantoka ateraky ny fitokonan'ny mpiasan'ny fahadseranana ao anatin'ny 2 andro. Ny fahadseranana dia tokotokony mampiditra eo amin'ny 5 lavitra ariary eo isan'andro. Zany eo anatin'ny 2 andro zany izy eo amin'ny folo lavitra ariary eo. Mariako nefany fa raha sanatria ka tsy misy valiny mahafampo anatin'izay 2 andro zay dia hitatra izay fitokonana izay manomboka amin'ny voalohany volana Jona hatramin'ny faha-5 volana Jona. 5 volana ny fampiresahana zany heverina fa miaritra ihany izay zany ka raha tonga amin'izao fanapahan-kevitra zao zany dia izay le efa azo lazaina hoe efa tsy zaka intsony le fiaretana. Arak'izany, iverina hiasa ny mpiasan'ny fahadseranana ny alarobia aorian'ny fitokonana faobe ataon'izy ireo, saingy amafy izany aorian'izay raha toa ka tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo. Raha ny taloha hatreto, tsy mianjela toy ny fitokonan'ny mpampianatra ny famalian'ny fitondram-panjakana ny fangatahan'ny mpiasan'ny fahadseranana ao anatin'ny fitokonana ataon'izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nidina an-dalambe ny mponina tao amin'ny distrikan'ny Ambalavao ny herinandro lasa teo. Antony tsy eken'ny mponina any an-toerana ny fanorenana valabe Tsenanomby izay kasain'ny ben'ny tanàna atao velaran-tany manodidina ny 320 hektara ny fantatra fa anorenana ity valabe ity. Fanampanazavana. Misy fifanatoana tahaka an'izay ohatra zany nampiantso ny vahoaka ny ben'ny tanàna ny komina Ambonandroandonaka zany mba fanasandamina fampiresaka mikasika an'izay fa hosokasana amin'ny fomba ofisalinay valabe ny fanorenana zany dia tsy nisy resaka milamina mihitsy tamin'izay ary niezaka sisika ihany nefa ny ben'ny tanàna zany ny fifanarahana ao ratiny dia mandritry ny 20 taona no fanarahana amin'ny toerana 20 hektara kasain'ny orinasa Madarantsy tamin'ny Sinoa tahaka ny eo Ankaramena zany fanaovana an'ilay valabe io Tsenaomby. Dia ny zavatra mampanahy eo amin'ny akaikin'ny toera fimenan'ny religiosy sy ny sekoly vilasera fanorenana anazy io dia manahy zany ireo religiosy ireo amin'ny fofona katerak'ilay valanomby zany ka anisan'ny tsipaka ihany koa an'izay fanorenana valabe ao amin'ny komina Ambonandroandonaka zay. Ampahany tamin'ireo mpiasa misotro ronono eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ihany no nahazo vahaolana raha ny fanazavana azo manomboka ny volana Jona izao no anomezana ny volan'ireo mpiasa misotro ronono ireo. Fanadiny Mikael Ramallah. Fisotro-ronono ho an'ny mpiasa misotro ronono miisa 50 no omena ny volana Jona izao. Izay no tapaka tamin'ny fihaonana tamin'ny solitena 4 tamin'ireo mpiasa misotro ronono eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ity komina ity. Miisa 520 ny mpiasa misotro ronono ao amin'ity komina ity no tsy nisitraka izany nanomboka ny taona 2022. Zavatra napetraka an'izareo zany efa misy lista teo amin'ny 50 teo 50 retraité zany no efa propose ndreo zany ho omena amin'ny volana Jona zany volana Jona fa tsy volana May intsony satria efa vita ny tamin'ny volana May anaky 5 fa amin'ny volana Jona ndray zany no mipetana amin'ny rehefa manana ny rehetrarehetra moa zany ny mpiasa rehetrarehetra fa tsy mitovy ny zavatra raisiny eo anatin'izay. Tsy nijanona tamin'ny fanomezana io fisotro-ronono io ny vahaolana, tsy maintsy misy ho ireo mpiasa ny fifanarahana atao hisorohana ny fiovan-kevitra ny eo anivon'ny komina.
dia natao ankoatra zio misy parapasy ty zay nataonay TV mihitsy ny fanarahana tao ary mitranto rehefa mifanaovana hoe mba jerena manokana zany le olona manana clé sy ny hoe salama lava zany mba atao priorisena zany ao anatin'izay dia maromaro zany zavatra nitapahana zany fa natao antsoratra daholo zany ny risaka ny fanaovana itao zany dia nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo no nanao ny fitakiana ireo mpiasa misotro ronono ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ary nanome 2.7 ora ny commune amahana ny olana. Mbola ny apahany hatreto no Vaovao andrasana ny vahaolana omena ireo mpiasa miisa 7 ambiny. Tsy mbola misy nipika hatreto ny drafitrasa fanarenana vaovao atao amin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar taoriana ny fahafantarana ny drafitra natolotry ny Air Austral. Nambara kosa ny titale general ny orinasa-panjakana ety fambivitry ny fahafatesana no nahatonga ny fiara-miasa. Fanadidiny Michela Ranarjona. Fanarenana ny orinasa Air Madagascar isan'ny andrasan'ny maro taoriany fanendrena ny tale general Vaovao. Hatreto raha ny fanazavana androany tsy mbola misy mazava ny hoe inona marina ny drafitra fanarenana Vaovao ho apetraka izy ireo amin'izany. Fanendrena aloha tsy zany anarana Air Madagascar fa efa misy drafitra napetraka ny fanjakana izay misotra makany amin'ny fametrahana ny partenariat stratégique zay no efa safidy teo zany dia izay zany no atao zao dia mamerina sy mametraka an'izay zavatra zay fotsiny. Ny renouvellement ana flotte aloha mila jerevana miaraka amin'ilay partenaire stratégique zany hoe ohatry ny ahoana ny fahitany ny fomba entina mampiroboroba an'ilay fitaterana arabakabaka eto Madagasikara dia miankina amin'izay no ahafahana mamaritra na mila mividy roplanina vaovao na mila manova roplanina na ohatran'izay. Ny zavatra misy fotsiny hoe amin'ny hoavy tsy maintsy hodinihana miaraka hoe ahoana no ahafahana mampirindra ny fanoloana fiaramanidina eo amin'ny Air Austral sy Air Madagascar. Hoe aloha efa mamarana azy satria efa mpamarana anazy ny Air Austral zany dia tsy maintsy raha vovitany sy ny anio dia tokony faritra mazava amin'izay hoe sao zany no lalakombana. Araka izany mety hisy ny fanovana ny flotte ary mety hisy ihany koa ny fanesorana ireo mpiasa sasany. Etsy ankilany kosa ratsorina miankina tanteraka amin'ny fiara-miasa amin'ny Air Austral ihany koa izay fanarenana izay ohatra ny tale general n'ity compagnie nationale ity. Fifananana aloha zany mavesatra na eto amin'ny Océan Indien na ny mandeha sotra lavitrezaka Air Madagascar koa tsy nanana an'ilay fatokisan'ny mpanambola tsony taorianany zavatra nitrangana nandritra ny 9 taona dia voatery tsy maintsy tonga tamin'izay sehatra hoe nitodika makany amin'ny partenariat stratégique no heverina fa ahafahana mametraka an'ilay rafitra mba hiverenan'ny fitokisana eo amin'ny Air Madagascar. Raha tsy ahivina ny herinandro teo namoaka ny drafitra fanarenana ny compagnie Air Madagascar ny compagnie Air Austral. Drafitrasa izay mbola ifampiresahany roa ntonta amin'izao. Ity drafitrasa fanarenana ity izay aharitra 10 taona mandinina ny €700 tapitrisa dolara no vola ahodina amin'izany ary mandinina ny 4.3 ny tombony mety ho azo. Laza ihany koa ny compagnie Air Austral fa isan'ny fampitomboina ny flotte ho fiaramanidina 410 amin'ny taona 2020 ary mety hatratra 7 amin'ny taona 2020. Andrasana ny fivoahana izay drafitra ifanarandro ny tontizay raha ny fanazavana azo androany tsy hodila amin'ny ity farany volin'ity ny fahafantarana izany. Tsy mifanaraka amin'ny vola 200 tapitrisa ariary ny CLD ny fitaovana azo tao amin'ny distrikan'ny Soavinandriana tsy misy afa-tsy 3 tapitrisa ariary isaky ny commune no azo ho amin'ireo commune 12 ao amin'ny distrika raha tokony 12 tapitrisa ariary izany. Fanadidiny Gaetan Handriatsila. Raikitra ny fifamaliana teo amin'ny solomavombahoaka sy ny tompony andraikitra eo anivon'ny distrika tao Soavinandriana. Antony misy tsy mazava ny fitsinjarana ny 200 tapitrisa ariary ho an'ny CLD. Tapaka fotsy magnano satria atrio fotsiny iny dia alonga aminao mahafantatra hoe izy reto tonga eto. Dia ireo zany no tena farany tapony ambony avy any amin'ny ministre ny finance izay manapaka hoe ara-dalàna sy ara-dalàna dia fa soniavy amin'izay ny réception anao réceptionnable amin'izay ty zavatra ty monsieur le député dia amin'izay ny antsika samy naminy tsy zay ny angatahany. Raha ny fanazavana miisa 12 ny commune ao amin'ny distrikan'ny Soavinandriana ary tokony samy anana 12 tapitrisa ariary ny commune tsirairay avy. Tsy izany anefa ny zava-miseho
tsy misy afa-tsy manodidina ny 3 tapitrisa ariary raha tombanana ny tetibidin'ireo entana azon'ny commune tsirairay avy. Fa rera déclaré tsy nahita fa ireo kit ireo zany 12 millions d'ariary. Une table, une chaise, un ordinateur, un panneau solaire avec batterie et convertisseur. Zay raha mijery 3 millions d'ariary. Ankoatr'izay, tsy afaka ampiasaina intsony ireo solosaina afaka 30 andro. Hoy ny manam-pahaizana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra. Nidinay fotony tany an-toerana, nijery ny tena zava-misy marina. Tsy proposer ny fournisseur système activé, zay zany tokony araka taminy. Zany hoe izy ireny matetika spécifiena ao anatin'ny cahier de charge mihitsy hoe avec système, avec numéro de série, système activé zay no vidina. Dia nety adinon'zareo no spécifié azy dia système tsy activé no ato dia tsy maintsy maty izy afaka efa manomboka apotrany satria mihodina 30 jours zay le système dia maty izy avy eo dia réinstallena miantso an'zalahy mahay manao installation ana Windows eny misisitsisiny eny dia formatena dia virenana installena indray dia zay izy vao mety. Tsy mifanaraka amin'ny volana tokana ho an'ny commune tsirairay avy ny fitaovana voaray ary tsy misy tombontsoa ho an'ny vahoaka. Ary za koa efa nahita tamin'ny voalohany fotrany tsy mifanaraka araka ny vola zay tokony omena anareo satria tadio fa tombontsoa any vahoaka ity fa eny ary fa tsy de tena hoe nareo be ny tanàna akory ary nefa nareo be ny tanàna ary zao zay ampiasa azy dia tahaka ny efa mimonomonona sady tsisy vokatsoa ho any amin'ny vahoaka io fitaovana io. Alohan'ny anasonivako farany an'io raha ho azo raisiny io dia mba mangataka ny tompona andraikitra avy aty aminao mba hidina mba hijery amakafaka io fotony ny ara-taratasy sy ara-pitaovana dia zay zao antony zao fa tsisy zavatra ambadika mihitsy hoe mitoroko andranona na mitoroko andra izy ka reo zareo reo mbola hanao raporany amin'ny andriamato-minisitra izy ka rehefa avany amin'izay ka ohatrony andriamato-minisitra araka ny tatitra hoentin' zareo reto ka hoe azoko soniavina le izy na tsy azoko soniavina. Raha ny lalàna ny distrika ny miandraikitra sy mikirakira ny CLD ary ny solombavambahoaka no manao sonia amin'ny fandraisana ny fitaovana mialohany ny izarana azy any amin'ny commune. Tsy niandry ny sonian'ny solombavambahoaka ny teto Soavinandriana avy hatrany teny zaraina ny fitaovana. Niezaka niandry ny lehiben'ny distrika ny mpanao gazety angataka ny fanampanazavana avy any aminy saingy tsy tonga tao mibiraona izy nandritra ny tontolo andro. Rehefa nantsoina dia nilaza ity farany fa nivory. Andrasana araka izany ny marina rehetra momba ny CLD eto amin'ny distrika ny Soavinandriana ity. Tsy neto ihany tsy ahivana no nahitana tranga tahaka izao saika hita manerana ny nosy izany olana izany. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao izay ahitantsika ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra. Mandritry sy fety indray ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 500,000 bezao no miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchaud sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habeny sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika Avelenta sy Patadaza Saint-Georges. Tolory fanomezana tsara indrindra ary neny miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Ao amin'ny Blue Line TV tena ambidy manokana 7,100 be zao azonao ny chaîne rehetra. Mandritry ny ray volana 45,000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30,000 ariary raha makatelo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjajara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako.
vonina trany aho anampy ny mpiarabelona lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho fa ny tena mahafaly indrindra dia miona amin'ny ankohonako rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavirary ny diako ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula lay menaka miasa mafitoanao. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiarahamonina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa ora amsia mba ingakengana kely ianao fa zange mamaiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Lalo spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsoina Laratarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Parce que vous voulez rendre votre maman fière de vous, offrez-lui son super smartphone Tecno N9 compatible 4G. En plus, son prix est en super promo, 299 000 TTC seulement. Et en cadeau, 1 gigaoctet d'internet pour profiter à fond de la garantie 4G d'Orange, sans SMS et 60 minutes d'appel vers Orange. Faites-lui plaisir avec Tecno N9. Rendez-vous vite en point de vente Orange. Orange. Azambasar piaro no madama Yinnafti hananin Vokek tumuka zatamialna Magyasa Frostbite Udi muka tima septa Mosquito Frostbite Ampiasa enundeta Magyasa Frostbite Mis porta karazanyena Mosquito Frostbite Timura tapaka numata Magyasa Frostbite Udi muka tena tsara Mosquito Frostbite Mampiasa Mosquito France Coil matura ampilaminana. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika tsy mitsahatra ny manome fahafampofo ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandaharana izay eto amin'ny Kolo TV FM. Averina araka izany ireo tantara mitohy izay efa nahazatra ny mpankafy amin'ny endriny hafa sy mpilalao hafa ihany koa. Mioramanitra. Toa misafotofoto be izany rivotra izany sady lasa manonja be ny sy mikoriana be ilay rano. Atao anaka ny mpangatanao dia raha anaty rano reto tately sy bamboly reto ary atao ny fanatitra ataonao voady rehefa tanteraka. Araka ny fangatany maro averina amintsika tsy ho ela ireo karazana tantara mitohy nahazatranao mpiaino Kolo FM 20 tempoka 7. Mpilalao tantara vaovao
tantara mitohy amin'ny endro vaovao ireo no entina amezana fahafahampoanao mpiaino sy mpanaraka ny onjam-pekolo raha araky ny fangatahanareo mpiaino ny valambalim-polo tebokavalo moa zany eto amin'ny Kolo FM dia voarainay ny fangatahana averina indray ny tantara zay nisy efa nisy teto amin'ny Kolo FM dia averina indray izy ireny zany hoe vaovao be indray na mpilalao sy ny rehetrarehetra moa zany ao anatin'izany ny ora tsy miova dia isaky ny amiray isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma misy kosa ny famerenana faobe izay famerenana ny herinandro io zany isaky ny alady amin'ny valora alina zay raha tsy diso ny tenako loha raha dia indray zany dia mitondray ny fiarahantsika eto amin'ny valamvalopolo tebokavalo ao anatin'izay fankafizana tantara izany maro dia maro tokoa nareo nangataka dia indrindray ary ny tantara ho avy tsy ho ela fa dia efa atsy ho atsy izay zavatra izay eny areo hoena avokoa ireo karazana tantara amin'ny endriny maro tsy ho diso anjara araka izany ny mpiano sy mpakafy rehetra araka ny nangatanareo fantenenijida teo ihany koa makasika ny hoe resaka fanarahana tantara eto amin'ny Kolo FM dia iverina indray izy zany hoe hitanareo hoeninareo moa zany raha tena marina karazana tantara maro ao ny mampalahelo ao ny mahafinaritra ao tantaram-pitiavana ihany koa dia zao mampanantenanareo zay fa arao manomboka amin'ny isan'andro moa zany manomboka amin'ny iray ora ny alatsinainy hatramin'ny zoma dia ny famerenana ny lahady amin'ny valo alina dia ankafizo fa hodisantsika izay efa miandriandro nefa nalambanjazaray andraisana ny zanatsika za mbola tsy misy akoriko vaovao ara-panatanjahantena kosa inay dia ho tanterahany eny amin'ny kianjabeny Mahamasina sy eny amin'ny kianjan'ny Karion rahampitso ny andro faha-efatra ambin'ny folo ny fiadina ho tombon-dakany Analamanga taranja baolina kitra divisiona voalohany Daniela Rantondrorson. Rahampitso no anatanterahina ireo lalao dimy mandrafitra ny andro faha-efatra ambin'ny folo eo amin'ny fiadina ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy divisiona voalohany izay ho tanterahiny eny amin'ny kianjan'ny Karion sy eny amin'ny kianjabeny Mahamasina manomboka amin'ny 10 maraina. Fiaonanandrasan'ny maro avokoa ny fiaonana rehetra ifandimby izay endrika famaranana sahady indrindra fa ny fiaonana eo amin'ny LGK Plus mitana ny laharana voalohany Vonjimaika sy ny COSPN laharana fahadimy. Tany amin'ny lalao mandroso raha tsy ahivina nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa efatra no tsy misy ny LGK Plus izay manana isa 30 amin'izao fotoana izao. Ankoatra io, isan'ny fiaonana anamarika ny andro faha-efatra ambin'ny folo ny fiaonana eo amin'ny tana formation laharana fahatelo manana isa 5 sy ny ASADMA laharana faharoa manatombo isa 2 amin'ny mpifanandrana aminy. Rainorainy no vokatra teo amin'ny reto ekipa roa ireto tany amin'ny lalao mandroso. Elanelany isa iray kosa no manasaraka ny ekipa ny Mivan laharana faha-efatra sy ny Uskafut Isayon eo amin'ny kianjabeny Mahamasina Rahampitso rehefa nisaraka samy tsy nisy nitoko tany amin'ny lalao mandroso. Tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany dia ny talata fahatelo amby roapolo ny volana Mey teo no nanomboka ny andro voalohany tamin'ny fifaninana ATP Genève taranja tenisy izay niditra amin'ny andro faharoa anio ny andin'izay ary. Miditra amin'ny fihodinana faharoa amin'izao fotoana izao ny fifaninana ATP Genève izay notanterahina nanomboka ny talata fahatelo amby roapolo ny volana Mey eo amin'ny taranja tenisy. Isan'ny ona eo amin'izany dingana izany anio Istany Vavrinka laharana fahatelo maneran-tany sy Rogerio Ultra Silva laharana fahavalo amby 70. Raha tsy ahivina dia raraka teo amin'ny dingana faharoa ity Breziliana ity nandritra ny ATP farany teo raha lavo ny Nadal tamin'ny 7-2. Teo amin'ny dingany ampavalon-dalana kosa no nahararaka ny Istany Vavrinka raniona tamin'ilay Amerikanina John Isner tao anatin'ny ATP Rome. Mitovy araka izany ny herintsika ho azy mirahalahy ireto ary samy azo heverina ho manana vitana iakarana any amin'ny dingana manaraka. Isan'ny fiaonana iady ankiho anio ny fiaonana eo amin'ny Franco Sugora sy Sam Kerey laharana fahavalo amby roapolo maneran-tany. Ny fiaonana eo amin'ny Albert Ramos sy Andrei Kuznichov ary ny lalao eo amin'ny Misa Jiverev sy John Isner. Avy hatrany dia hiditra amin'ny ampahefadalana Rahampitso izay tafita eo amin'ny reto mpifanandrina ireto. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanokana andro fisaonana tao amin'ny tanànan'i Manchester taorian'ny fipohanan'ny tranga tany an-toerana izay namoizana ain'olona maro tapaka ny lalana ary mangina tanteraka ny tanàna. Fanadina amin'ny sarin'ny France 24. Nangina tanteraka ny tanàna Manchester taoriana fipohanan'ny tranga ny alatsinainy lasa teo. Natokana ho andro fisaonana araka izany ny tontolo andro ny omaly talata.
tapaka ny lalana mikatona avokoa ny tsena fempitany filaminana manirana ny tanàna tsy azoko an-tsaina ny zavatra niseho toinao toerana akaiky ny trano fonenako ny trangany lozy maneho firesakina ny Manchester aho tandis que c'est l'un des jours les plus sombres de andro notre amin'ny histoire, tantaran'ny mais je pense que Manchester c'est ny un andro de tahaka ces izao ny moments où nous sasany pouvons être très izao fiers. kosa mihefitra Pour ve izao quelques ny fotoana minutes, les tokony gens irery proposaient any des billets, de la tao nourriture. anaty fotoana fohy nisy Manchester na n'est ny pas misakafo rouge, sy n'est pas fandriny bleu, tsy ni voafetra ny sikh, loko na ny musulman, finoany chrétien. Manchester Tout le monde est ary izany mancunien. tena irery Sincèrement, ako je amin'ny n'ai jamais été tanànako aussi fier de ma ville qu'aujourd'hui. everiko fa samy tohina avokoa ny rehetra manoloana ny tranga tahaka ireny efa fantatra ihany fa mety hitranga ny zavatra tahaka ireny efa nisy ihany ny fiomanana amin'ny tranga tampoka tahaka izao saingy tsy misy ny sorodalana mampisaika ny alana tamin'izany Vu ce qu'il se passe, mais il n'y a pas de manuel pour ça. alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity tambazana vola manodidina ny 700 tapitrisa ariary isan'olona ireo solomavam-bahoaka anohana amin'ny fomba rehetra ny fitondrana HVM misy ny voantso teny Mazorivo sy Avolovo misy kosa ny voilikilika tsy misy etika politika eto Madagasikara ilaina ny fiaraha-mitatana ho fanavotan'ny pirenena raha nambarany dinika ho fanavotan'ny pirenena androany ary farany mody nilaza ny Iroso amin'ny fitokonana fahoben'ny mpiasan'ny fatitsiranana ny alatsinainy sy talata ho avy izao noho ny tsimbola namalin'ny fanjakana ny fangatahany izy ireo dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma mifoda olo tompoko mandritry ty fety indreny ity tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy horizon itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 900 bezao ny miandry anao ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy horizon itos Lalo spaghetti Francia Guavambe. Spaghetti Francia tombola nanolotra anao teo ny fampalalam-bavao tombola spaghetti Francia safidiko safidintsika ny vaovao ny arahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny vaovao bonjour narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour joantsika jiaby Sardine Trésor ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor amin'ny lay tiako be